hiditra amin'izay aritsika amin'ny fitiavam-bola hiditra amin'ny tapany faharoa sahady isika engany raha mba vita loloty dia mba miresaka lavalava tsara tsika androany dia hita tsara ny pratika an'le izy rehefa avy eo. Ny atao hoe fitiavam-bola dia izao, raha vao vola foana ny ao an-tsainao dia mitovy amin'ny fitiavana rehetrarehetra e. Rehefa tia olona anankiray ianao vao fo maraina ianao dia efa mieritreritra anazy. Dia amin'ny fotoana rehetra ny ataonao rehetra dia efa fiomanana daholo amin'ny fionana aminy rehefa avy eo. Dia miaraka aminy ianao androany dia falifaly ianao rehefa miaraka aminy. Rehefa tsy mahita anazy ianao dia sorisorena. Zay, tia olona anankiray ianao zay. Dia amin'ny alina ianao dia mbola manofy anazy ihany. Dia tonga rapitsy dia ozy izy ianao hoe niaraka adiny ray zay maly. Fa raha mba adiny roa androany tsara kokoa. Satry foana hiaraka amin'ny bebe kokoa. Dia ohatr'izay ihany ny fitiavam-bola. Raha vao vola foana ny ao an-tsainao, ny azahoana vola foana ny ao an-tsainao, dia efa nahazo ianao androany dia satry foana mba hazo bebe kokoa raha pitso, raha afaka pitso, dia zay ianao ny antsoina hoe tia vola. Zay izy ny fanoharana faran'izay tsotra fotsiny. Fa ity ny tena ngezabe faharoa. Ary rehefa io ny antony anaovanao zavatra anankiray, vola, dia tia vola ianao zay. Hoe manao an'izao mba hazahoako vola. Dia tia vola ianao zay. Afaka manome prétexte be dia be ianao hoe ka melomako vady aman-janako anie, ka hiditra any mpianatra zao ka zao anie, ka zao anie. Okay. Tombona daholo zany rehetrarehetra zany. Fa raha ny antony anaovanao zavatra azahoanao an'io mba anaovana zavatra dia tia vola ianao zay. Ny fahatelo, ny amin'ny atao hoe fitiavam-bola dia izao. Raha vao vola no eritreretinao mamany olanao dia tia vola ianao zay. Tranga ny olana rehetra, misy olana mitranga, dia ozy izy ianao hoe raha mahazo vola dia mivay olana io. Dia fa zay le tompo, zay le tompo. Tady tompo ianao, aiza le tompo hamonjy anahy. Tompo sy mpamonjy mora ihany, miaraka foana ireo. Dia raha vao mpamonjy zany le vola dia tompo zay. Tsisy sakafo, fo marainareo, tsisy sakafo ao an-trano. Inona ny eritreretinao voalohany? Fa raha vao mieritreritra ianao andeha tady vola dia fa tia vola ianao zay. Eto zany tsy mimpanan-karena ihany tia vola. Zay foana ny ataony manitra. Fa ny manitra koa tena tia vola. Vao maraina koa dia io rahalahy fa miomakomana, aiza indray anio ny hita sa hivelomana. Petraka daholo zany na ny kely na ny lehibe mitovy. Raha vao io ny eritreretinao mamany olana dia tia vola ianao zay. Fa misy tena etsika ny tena hoe ahoana. Fa misy olana hafa na tsy vola ary afaka mamany olanao. Ary eto ny tenenako foana hoe ny rahalasy anabavy ao amin'ny tompo tena fitahiana ao atsika. Fa reny fitaovana ampiasan'Andriamanitra mamonjy atsika. Fa indraindray reny tsy manome volanao satria izy koa tsy manana. Fa indraindray reny mahavonjy anao. Taiko nareo raha mino an'izany. Fa indraindray tsika na manantona an'ireny ary dia inona fotsiny ataontsika ihany? Mangataka volany aminy. Vao tsy mahazo vola, tsy namako intsony ianao. Zany ve mba rahalahy? Fa tsy voatery vola foana ny vahaolana amin'ny fiainana. Fa misy zavatra be dia be azo atao. Misy zavatra be dia be azo atao. Indraindray tsika mieritreritra hoe rehefa manam-bola dia foana ny ratsy. Rehefa lasa mpanankarena ny gasy dia tsisy tsony ny dahalo, tsisy tsony ny kolokolo, tsisy azafady tompoko. Tsy marina mihitsy zany. Tsy marina mihitsy zany hoe rehefa manam-bola ianao dia foana ny ratsy.
Satria arakaraky ny itombon'ny vola ary a no itombon'ny faharatsiana. Fanampiko fotsiny ara. Zay moa zany alisan'le mpanompon'ny tompo velona amin'le filazantsara maimaim-poana. Zaho olona zay konareo ty zavatra ampianariko androany ty fiainako. Ty efa nenarako hatramin'ny nakonvertiaka hatramin'izao ary fiainako ty. Ary miady amina kristianina sasany amin'ity zavatra ty satria tsy mety manaraka anazy, tsy voatery ratsy akory le teneniny fa efa mipetraka ato amiko loatra ty zavatra ty. Fa indraindray mba mahazo vola ihany dia misy ihany ny vola aty zany tsy fantatra avaiza ny nazahoana an'io mba misy manome maromaro ihany. Fa rehefa mipotra le izy dia manomboka mieritreritra zavatra hafa tena tsy fanaonao tsy nieritreretinao mihitsy ianao. Mba mieritreritra n'izany amin'izay hoe raha mba zao mba mandeha masazy zany a. Vizambizana foana amin'ity mampianatra lavy ty. Ohatrany mba misy vola ty azo andehanana amin'izany. Zany a zavatra tsy nieritreretiko mihitsy taloha hatramin'izay satria tsy manana vola ho amin'izany a. Fa rehefa misy le izy dia mieritreritra n'izany ianao. Hoe voaka gazety eo maty aho a. So iaho fa misy raha lasana afaka manotra koa moa zany dia mba mety ihany le izy rehefa avy eo e. Zay no lazaiko hoe tsy voatery vola. Ary ny raha lasaina bavy rehefa manotra anao dia maimaim-poana ny ataony fa mety ihany le izy. Zany zany a zavatra mitranga. Misy namana anankiray izay ohatr'izany mba miakatra ny vola sy ninona dia lasa manina. Lasa isan'andro dia vidy coca foana, vidy coca foana. Everinao fa zavatra tsotsotra zany fa mihinana coca isan'andro zany ka mahafaty e. Tsy miteny fotsiny hoe makarary fa mahafaty e. Fa tonga saina izy avy eo hoe inona ity? Mitady zavatra foana io vola io ivoahany io fa tsy izany hoe tompo vola arotsako ary amin'ny asan'ny tompo daholo ry. Nofiny ty ozy izy le pastera ny Mazenga zay. Tsy mandeha ho azy amin'izany io, tsy mandeha ho azy amin'izany io. Efa nitentsika teo hoe manova fitondran-tena sy manova fifandraisana ny vola. Dia manova foana izy eto zany izy dia mbola amarintsika ihany. Tsy mamaolana zany io fa mifanohatra amin'Andriamanitra. Anankiray ihany koa ny vola zany maha izao tontolo izao an'izao tontolo izao. Rehefa miteny aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Fa mivoha ny fanavaozana ny saina amantaranareo sitrapon'Andriamanitra izay tsara sy ankasitrahana ary marina dia ny maha izao tontolo izao ny izao tontolo izao voalohany indrindra dia ny vola. Dia jereo amin'izay ny reto zavatra reto tsy ny vitany vola sy ny fiaingan'ny vola rehetrarehetra. Jaonina voalohany toko 2:5-10 ka hatramin'ny 7:10. Indray tratra indray ty. Rasolo akasopapa. Aza ty zao tontolo izao na zay zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao. Fa ny eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo, filan'ny maso ary rehaka momba zao tontolo izao, rehaka momba zao fiainana izao, izay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Zay tsy avy amin'iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Dia io tonga dia azonao ovaina vola io petraka tsara mihitsiny. Aza ty vola na ny zavatra rehetra avy amin'ny vola. Fa ny vola, ny ataon'ny vola dia ny filan'ny nofo. Ty izay mahafinaritra anao. Io aloha dia voavidin'ny vola 100 isan-jato. Mahafinaritra anao. Ny filan'ny maso, ny mahafinaritra amin'ny masonao rehetra, dia zany ny fiasan'ny vola. Ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Raha eto amin'ity fiainana ity zany ianao mba mahazo an'le metimety ny fiainanao na faran'izay tsara indrindra ny fiainanao sy ninona dia avy amin'ny vola zany. Rehaka momba izao fiainana izao. Dia ozy izy hoe izany ozy izy tsy avy amin'ny ray. Reo rehetrarehetra reo na ny filan'ny nofo na ny filan'ny maso na ny rehaka momba izao fiainana izao tsy avy amin'ny ray zany. Fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary ny vola, zay le nilazaiko teo tery am-boalohany, tsy avy amin'Andriamanitra ny vola fa avy amin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao ihany namorona vola. Ampivany
apetipety ny fifandraisan'ny rehetrarehetra. Raha nianatra momba mibarina basitsika tamin'ny farany teo zay teo dia nahita tsara ny fiainan'ny apôstôly tamin'ny voalohany fa tsy nisy nanao ny fananano anazy fa nizaraina daholo tonga dia tsisy mahantra nefa tsisy vola nampiasaina tao anatin'izay fa tonga dia fa hifanampiana daholo tonga dia takaly fotsiny zany no ifandraisany sy ifanarahan'ny mpino rehetrarehetra dia tsisy nahantra tamin'izany fotoana izany ozy izy. Zay le vola, zay le avy amin'Andriamanitra zay, fa le vola dia tsy avy amin'Andriamanitra. Dia ozy izy hoe mandalo ozy izy zao tontolo zao sy ny filany io na ny vola mandalo zany, tsisy en'izany hoe manana ny vola dia mipetraka amin'ny toetra eo zany ny vola io. Fa raha ohatra rio janona eo dia ianao ny lasa loha dia ho an'izy io mandalo zao tontolo zao sy ny filany. Fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany maharitra mandrakizay. Manao sitrapon'Andriamanitra ihany manaritra mandrakizay. Zay zany ny fipetrak'le vola, tsy io le avery, tsy Andriamanitra nanao ny vola, tsy avy amin'Andriamanitra zany ny vola, fa avy amin'izao tontolo izao ny vola. Za zany tsy milaza mihitsy tsy ilaina ny vola, efa hitantsika teo fa tena fitaovana ilaina ny vola. Fa tsy fitaovana intsony izy zao fa lasa tompo, lasa Andriamanitra io vola io amin'izao fotoana izao. Ka ny fitiavam-bola zany ny tena olana amin'ny fitiavam-bola dia manakana ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy afaka mitia an'Andriamanitra ianao rehefa tia vola. Zay, tsy afaka manompotompo roa, na ny ray ny tiany ozy izy, na ny ray hoalany. Dia zay nolazain'ny Matio toko 2:27 hoe hoy Jesosy taminy, tiava ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy fanahinao manontolo ary sainao manontolo. Zay ny didy lehibe sady voalohany io. Ny fonao manontolo zany dia tokony tia an'ilay Andriamanitra zato isan-jato. Ny fanahinao manontolo, ny sainao manontolo. Fa raha vao 70 isan-jato Andriamanitra dia 10 isan-jato vola dia efa tsy mety zay. Tsy mety zay. Dia tia teny gasy tia mipetraka mihitsy le hoe manontolo en totalité. Fa tsy hoe rehetra, satria ianao tsy manana fo be dia be. Fa fora ihany, fa io fora io afaka mizarazara be dia be. Dia ny tenin'Andriamanitra hoe ny didy lehibe voalohany indrindra dia tia n'Andriamanitra ianao amin'ny fonao manontolo, tsy mizara amina zavatra hafa io. Ka raha vao tia vola ianao dia tsy izay mahatonga ny hoe tsy afaka mitia an'Andriamanitra intsony ianao raha vao tia vola. Ny olana le vola hitanao fa le Andriamanitra tsy hitanao. Dia zay koa nolazain'ny Kolosianina toko 4:15 sy betsaka ny texte parallèle amin'ity Kolosianina ity fa ity aloha vakitsika. Kolosianina toko 4:15 hoe vonoy ireo zavatra ety an-tany, mangeja ny tenanareo dia ny fijangajangana, ny fahalitoana, ny filan-dratsy, ny fitsiriritan-dratsy ary ny fitiavan-karena. Fieremana ozy izy amin'ny baibolinareo fa DM nakako azy. Dia ny DM mametraka mihitsy hoe fitiavan-karena fa fanompontsampo ny fitiavan-karena. Tanareo baiboly mihitsy fiteny zany hoe fanompontsampo ny fitiavan-karena. Fieremana ozy izy dia tsy efa tsy teny gasy intsony zany fieremana zany amin'izao e. Dia tsy azontsika le izy, tsy mahakasika antsika loatra eo andininy Kolosianina toko 4:15 io. Janona amin'ny Kolosianina toko 4 io fa misy mpampianatra anankiray mahafinaritra be anareo zay fa zay zao mihitsy zavatra teneniny. Zao ozy izy, misy olona ozy izy dia Andriamanitra foana, ny any an-danitra foana ny eritreretany sy katsahany isan'andro. Fa atao inona zany? Converti kristianina ny resahany zany. Fa atao inona zany rehefa kristianina ianao? Ka mila manomana ny any an-danitra e. Fa homanina atao inona ny any efa namboary Jesosy le toeranao any. Tsisy hanomanana an'izany. Rehefa voavonjy ianao dia daboy any amin'izay zany fa iainao amin'izay fiainanao ety an-tany. Amin'izay ianao sady mahazo paradisa ety an-tany, mahazo paradisa any an-danitra. Faly ery ny olona rehefa mare an'izany zavatra zany. Fa tsy mamaky ny Kolosianina toko 4. Io fotsiny ny vakiko amaliko azy. Kolosianina toko 4 dia atombontsika ry amin'ny andininy voalohany ozy izy hoe raha niara-tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia manino ozy izy? Ka atsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Voilà.
raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ndika zany hoe niara-nitsangana tamin'i Kristy zany converti ndika an'izany. Rehefa converti ianao dia ny any ambony katsahana any amin'ny toeran'ny Kristy zay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, fa tsy hoe avy ilao amin'izay ihany fa ataovy izay haparadisa ny fiainanao ety ambonin'ny tany. Dia hozy izy hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo raha amin'ity fiainana ety amin'izao tontolo izao ity, efa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra amin'ny fiainanareo. Rehefa miseho Kristy fiainantsika dia hiara iseho aminy amin'ny voninahitra koa ianareo. Any voapetraka ny voninahitra rehetrarehetra rehefa miseho Kristy, dia eo amin'izay ny teneny hoe vonoy ara izay momba ny tenanareo ety an-tany. Vonoy daholo izay ety an-tany. Fitsangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fandrin-jatsy, dia fitiavan-karena, fa fanompo-tsampy zany. Mampalahelo fa tsy hitan'ny olona zany. Dia be dia be ny manaraka ohatr'izay. Fa ny any ambony foana ny tenen'Andriamanitra ka tsahana aloha. Ho hitantsika eo toy an'izay rehefa avy eo. Ka ny fitiavam-bola zany dia mariky ny tsy fatokiana an'Andriamanitra. Tsy matoky an'Andriamanitra ianao hoe mahavita ve io Andriamanitra io, afaka manao ve io Andriamanitra io, afaka mamonjy ianao ve io sa tsy afaka. Fa ny vola aloha zany dia hozy ianao ty ihany mahavonjy anahy. Ny Matthieu 9:7-10 ka hatramin'ny 12 dia miresaka an'izay tsara. Aza mangorona reny, mbola DM ihany ny amakiko azy, aza miaro ozy izy amin'ny baibolinareo, aza miary arena ho anareo ety an-tany. Fa ny tena dika eny amin'ny fitenitsika tsara amin'izao fotoan'izao hoe aza mangorona arena ho anareo ety an-tany, izay misy gadradraka sy arafesina manimo, sady misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra, fa manangona arena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy gadradraka na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra, fa izay misy ny arenao dia no isy ny fonao koa. Dia mbola ovay sasany ihany ny famakina n'io teny io. Zao ny ilazany azy. Aza miary arena ho anareo ety an-tany ozy izy, satria raha vao ety an-tany ianao manango karena dia misy inona? Misy mpangalatra, misy mpamaky trano, dia misy mangalatra. Na izany hoe napetraka ao amin'ny banky ary reny dia mety misy mamaky ny banky na ohatr'izany dia tsy aza manao an'izany. Fa zao ny arena ho anareo any an-danitra. Ahoana ny fiariana arena any an-danitra? Misy banky any an-danitra. Ny fanokafana kaonty amin'ny banky any an-danitra dia ny ampafolo-karena. Ary ny fametrahana, mbola tsy nareo an'izany ianareo? Sambatra be nareo. Ary ny fametrahana vola, ny versement dia ny fanatitra rehetra izay ataonao isaky ny manao fanatitra ianao, satria tsy ampy fotsiny zao fahafolo-karena, fa mila manao fanatitra ianao dia arakaraka iny ny vola ataonao any. Ny volany amin'ny banky ozy izy dia miampy, fa le volany an-danitra ozy izy mitombo. Zonareo différence. Dia rehefa manao an'izay ianao, mandoa foana ianao fahafolo-karena dia manao fanomezana foana ianao, manao fanatitra foana ianao, manao fanatitra dia mitombo ny ianao any amin'ny banky. Io ozy izy dia tsy misy gadradraka na arafesina manimba ary tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra. Tsisy afaka mangalatra ny any an-danitra zany. Assuré 100% io. Rehefa avy eo izy ianao rehefa nisokatra amin'ny bankinao ohatr'izay dia amin'ny fotoana rehetra angatahanao ianao dia mirotsaka foana io. Betsaka ny mpanao an'ny ohatr'izany. Atsika zany eny tsy maninona, tsy mametsina anareo fa zafaly. Dia rehefa misy an'ireny le mipopoka sy an'ny ireny dia mandeha makany raha manam-potoana. Dia miaino ny zavatra tantarainy rehefa manam-potoana. Dia midiserne ny zavatra teneniny fa tsy mampaninona anao mandeha makeny. Dia aza taitrinareo raha sendra mahita na milahatra na manao iny ary io faly. Tsy taitrinareo fa zany zavatra tantarain'ny olona. Ny dika zany le arena any an-danitra ho anazy dia iny vola ihany. Tsy mahalala arena fa tsy vola izy. Zany ny atao hoe olona ty vola. Fitiavam-bola zany. Vola ihany no mahavonjy ianao. Dia
ny arena ny an-danitra zany zavatra ra-panahy zany fa tsy vola tompoko a ho resantsika izy rehefa veo ny tohany. Fa idirako amin'izay le mangorona arena. Io nge ny antony fiainana eto ambony tany zareo. Io ny mahatonga an'izao fiainana izao ohatra izao e. Ny mangoroka arena. Satria mariky ny tsy fatokinan'Andriamanitra le izy a, dia tsy maintsy mitsindro ny vody andro merika ianao. So dia amin'izao dia lasa tsisy an'izao. Raha marary tampoka dia ahoana? Raha voaraka amin'ny asa tampoka dia ahoana? Dia angonina. Eo indray dia petraka amin'ny fanontaniana raha manao mpitaontsika dia tsy azo atao ve zany manao ekônômia? Dia afaka miterentsika hoe azo atao le izy fa inona ny tanjonao? Inona ny tanjonao? Afahanao manao zavatra ve sa hiarovana sosana aty? Dia ity mba fa zay milaza aminareo zay tsy manana ekônômia zany hatramin'izay mivadinay mivady. Tsy manana. Io hitanareo ary be dia be ny olona mahafantatra ato amin'ity trano ity. Tsy mandangy aminareo. Tsy ary nanana ekônômia zany zay. Tsy nanana compte amin'ny banque dia za andeha ho any an-dafy. Verina avany tsisy tsony le izy. Tsy manana mihitsy zay. Herintaona ihany zay nisy compte amin'ny banque. Tsy manana. Fa zay aloha zao mbola velona hatramin'izao e. Tsy fantatro izay fiasan'ny tompo fa mbola velona zay aloha hatramin'izao. Fa angonina daholo izy zany fa sode. Zao no nanaovan'Andriamanitra nyity tany ity. Io zany, raha io ny olombelona eto ambony tany zany ataontsika hoe 20 dia normalement raha ny fitantanana ny fametrahan'Andriamanitra ny harena eto ambony tany dia tokony manana ohatr'izao daholo ny olona rehetra. Ampitomboy miliary io raha tianao na million izay tianao. Dia manana ohatr'izao daholo ny olona rehetra. Fa no reo izay manangona mangorona arena dia izao ny zavatra mitranga. Ny 20 isanjato ny arena eto ambony tany dia ny 20 isanjato ny olona fotsiny no mitavana azy. Ny dikan'izay zany dia ny 20 isanjato ny arena eto ambony tany no hiadivan'ny 20 isanjato ny olona eto ambony tany. Raha ezahako atao sary izy dia lasa ohatr'izao le izy. No jereo fotsiny tsy mbola tafiditra ao anatin'io nge Neymar e. Mbola tsy ao anatin'ny reto Neymar fa raha mba hitanareo ohatrinona ny karamany. Vao mihetsika ny tongony dia ohatrinona ny karamany. Isaky ny segondra ohatrinona ny karamany. Fa mbola tsy ao anatin'io izy. Ty zany lasa anankiefatra fotsiny iny 20 isanjaton'ny arena. Dia ato koa mbola mifamiady dia jereo reto amin'izay reto isany azy. Zay mampisy ny mahantra tompoko. Vao manangona ianao dia fataro fa misy mahantra azy zay. Fa samy kely. Fa rehefa mitombo io dia lasa ohatr'izao fandehan'io rehefa avy eo. Zany ny fandehan'io adalantsika olombelona tsy fahaizantsika tatana fa mangorona arena ety an-tany. Tsy mieritreritra ny toyany. Zao zany ny olana eto ambonin'ity tany ity. Ahoana amin'izay le arena ny an-danitra sy arena ety an-tany ary. Raha ny teny izy teo hoe any amin'izay toeran'ny arenao ny fonao. Dia ozy izy zalahy hoe rehefa ny an-danitra ny volanao dia lasa any koa ny fonao. Lasa tianao Andriamanitra satria any ny volanao. Tsy malala biby fa tsy ny sahona. Tsy malala arena fa tsy vola. Mampalahelo. Toy izan'le izy amin'ny Matio 4 le teo 420. Fa 520 dia 420 zao teneny amin'izay hoe jereo ny ozy izy voromanidiny fa reny tsy mamafina mijinjana amin'ny taonany atsopotra fa ny rainareo any an-danitra mamelona azy. Isika olombelona ndrika itsika kristianina no nanomezan'Andriamanitra ny zanany. Fa tsisy Jesosy lasa vorona akory hamonjy vorona. Tsisy. Nefa
ny vorona ozy izy a na dia tsy mitona ny atsopotra ary izy dia velomin'Andriamanitra ihany maika fa tsika dia ozy izy iza aminareo na dia manaza mahay manampy ny andro iaina na dia akio ray akory aza iza no mahavita an'izany manahia foana maty atsavana fa ianao mamorona olana ho an'ny tenanao efa olana aloha zany voalohany indrindra le tsisy vola efa olana dia mbola ampiana olana hoe tsy malabola mampalehilany doblena le olana fa manova inony zany vao maika mampiena ny fiainanao zany satria misy stress misy dépression misy iny marary maty aingana avy eo ngamba makany amin'ny tompo amin'izay nahoana koa no manany amin'ny fitafiana ianareo jereo iny ny ilazany azy dia raha misy olona tsy mivaky lohan-kanjo zany za extrême loatra indray ary misy olona tena tsy ataony afa-tsy manakina ny akanjoko dia rehefa mba misimisy vola aloha mba vidy akanjo ihany na izany ary dia reny toy ny anaovana dia raha mijery ny DVD ao amin'ny anynareo dia ohatrohatr'izao foana mipôsiko ao anaty rehefa mivoaka amin'ny anina le izy tsy dia olana loatra satria izao ny tenin'Andriamanitra hoe nahoana koa no manany amin'ny fitafiana ianareo dia ny tsara ny faniry voninkazo eny an-tsaha tsy miasa na mamoly reny nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomon natao amin'ny voninahiny rehetra aza tsisy nanankarenany ohatran'ny Solomon dia tsy nitafy na dia tahaka ny ray amin'ireny voninkazo ireny jereo ny fiasan'Andriamanitra dia raha niahatra tsipy eny an-tsaha izay misy ihany an'io fa atsipy ao-patana rapitsy raha-pitafian'Andriamanitra ohatr'izany tsy maika ave ianareo ry kely finoana fa izay tsy fatokisana an'Andriamanitra ny be dia be dia manatsika fa hain'Andriamanitra mihaza hain'Andriamanitra mihaza zany dia toy izantsika izy nde nifaraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 730 ka aza manahy ianareo ka miteny hoe inona raha no anay zay monko le tena olana zay inona raha no anay na manany ianao dia mbola manahany io hoe raha pitso raha voaroka raha afaka pitso raha marary dia inona no anay inona ny sotroanay inona ny tafianay jereo fa le zavatra tena ilain'ny olona ireo dia aza manana reo izy miteny izany inona ny lazainy 9:30 izany rehetra izany dia katsahany jentilisa fatratra iza mpikatsaka an'izany ozy izy ny jentilisa no mpikatsaka an'izany jentilisa mipijainy amen'olon-trany sy ny fiainana isan'andro io katsaka an'izany izay hoany no sotroany sy ho tafiany so nareo mieritreritra fa ny mahantra ihany no manahany io hoaniny io fa na le karana deba be ireny ary dia manahany io izy zany mahatonga anazy mbola manao bizina foana zany mieritreritra hoe za mezan'ny olona foana raha mitena ity mezany namana moa za fa tsy ny olona rehetra ny resako azy raha zaranga manam-bola oatra ny ihany io tsy miasa tsony fa dia mampianatra sy mitory fotsiny faka be mihitsy ny vidéo anaty internet eo raha za dia ozy izy olona zany tsy mampanankarena lahy fa raha manankarena lahy tsy manao an'izao fa tsy maintsy mbola mitady azahoana indray tsy maintsy mitady azahoana foana dia izay no mampanankarena ny olona jentilisa mifatrapikatsaka an'izany dia jereo ingety fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa ilainareo zany rehetra izany dia averiko ty ohatra izay efa nataoko intelo inefatra teto ty isika olombelona izay ratsy tsy ohatran'Andriamanitra tsara izay lazaintsika foana hoe tsara andao ataontsika izay fa asa izy na tsara tokoa na tsy tsika izay ratsy mihoatran'ilay Andriamanitra lazaintsika foana fa tsara sady mpanao tsara raha tsy mbola nisy nanao an'izao sa efa nisy hoe niaraka teo izy mianaka nahandro sakafo ny reniny dia le zaza teo milalao mijery tele sy ny rehetrarehetra tonga amin'ny 12 dia ny sakafo le reniny dia navela mbola lalao teo le zaza
tonga ny amin'ny telo dia ozy izy le zaza mama tsara indrindra tsy mbola nahita reny tahaka anao mihitsy ny anana tsara na ny fitiavana na fikarakaranao an'ity zanakao malalanao ity reny malalo no namafy efa mitelo zao mba meo vary rera sitrakao indrindra fa nisy izany ve dia ozy izy le reny so ihany ianao ianaka fa nangataka zany efa miteny anao hoe mangata dia omeko e fa raha tsy mangataka ianao tsy meko nisy reny efa nanao an'izany ve tompoko tsika ratsy ara tsy manao an'izany amin'izanatsika dia Andriamanitra ve hanao an'izany amintsika nefa izany foana ny fampaherezana ataotsika mba mivavao dikany hoe mivavaa dia hoe mangata hoanina mangata sotrona mangata ho tafiana amin'Andriamanitra fa ratsy izany tsy mahazo ianao satria mivavaka manova zavatra tsy fantatra Andriamanitra mihitsy hoe ilainao zany raha tsy mangataka ianao re olona tsika ary tsy manao an'izany dia lazainy tsara mihitsy eto hoe fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa ilainareo zany rehetra izany ny olana dia ozy izy ka manina izy tsy manome tsy izay ny tao an-tsainao fa nivaly hoe fa maninona ianao ny eto raha tsy nanome izy dia tsy teto ianao fa matinao ny ianao ohatr'izay fa maninona ianao mbola ohatr'izao satria fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany dia eto amin'izay izy milaza e lay arena any an-danitra e hoe ny any ambony ny any an-danitra lokatsahana voalohany indrindra ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo zany rehetrarehetra zany raha ny teny izy teo hoe mivorona tsy mamafy na mijinja raha ny teny izy teo hoe tsy miasa ninona moa ny voninkazo na mamoly nefa omen'Andriamanitra maika fa ianareo dia isy ilaza ndray ty moa tsy hain'ny tsika olombelona mihitsy ty hoe aloha ty fa rehefa miteny zany tenin'Andriamanitra hoe io alokatsahana dia izy tsika aza miasa zany fa dia manompoan'Andriamanitra fotsiny e dia mitovy ihany aloha le aloha ny resako eto ary tsy miteny ratsy afa fitenitsika rehetra ty fa tsy hoe akory hoe rehefa resaka tenin'Andriamanitra dia tsy azo tenenina rehefa miteny amin'ny zanakao ve ianao hoe mipipi aloha vao matory dia ndika zany asainao mipipi eo foana izy mandra-parainy andro fa tsy mahazo matory mihitsy zany ny eritrerentsika ka rehefa katsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy famareny dia ihany fa tsy miasa tsony ny olana ny zazakely matory izy aloha rehefa ho mpandrina izy vao mipipi dia tsika koa ohatra zany ny asa tsika tsy aza ombola aloha ny atao tsy vita tsony ny asan'ny tompo rehefa avy eo tsy ny asan'ny tompo ihany moa fa fikatsahana ny fanjakany sy ny fahamarinany nefa io le priorité azay tenin'Andriamanitra atao io le arena ny an-danitra io amin'izany aza manany amin'ny apitso ianareo fa ny apitso hanany azy ampy ho an'ny andro ray ny ratsy izay miseho aminy ampy dia aza mana an'izany tsony isika Luka 9:17 ka hatramin'ny 17 hoy aminareo aoka ny mamoana tsy marina hoentinareo mahazo namana mba ho raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrakizay anareo rehefa lany zany izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be ka raha tsy mahatoky amin'ny mamoana tsy marina ianareo izy any hatoky anareo amin'ny tena rena ary raha tsy mahatoky amin'izay an'olona ianareo izy any hanome anareo izay anareo tsy misy mahay manompotompo roa fa ny ray ho alany ary ny ray ho tiany na ny ray hombany ary ny ray amavony tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo dia efa hitantsika teo tamin'ny Matio 9:9 fa jerentsika indray izao amin'ny Luka 9:9 ahoana ny filazan'ny Luka azy ny filazan'ny Luka azy mampiasa n'ilay ino moa tononkalo hebreo i Luka eto efa nianatra an'iny tsika raha ohatra ka tsy azonao mihitsy mombamomba izany dia mbola misy ve ny tononkalo hebreo
mampiasa tolokalo hebreo hoe Luka ndika zay tolokalo hebreo zay dia mampiasa parallelisme izy zany hoe zavatra ray ihany no teneniny a fa averimberiny intelo dia hovany ny fomba filaza azy. Ny tena hojerentsika dia ny 9 ka hatramin'ny 12 ozy izy izay matoky amin'ny kely indrindra dia matoky koa amin'ny be ary zay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Milaza izy zany hoe tia le misy zavatra atao a dia tia misy vokany, tia ny atao a dia tia ny vokany. Dia le ataonao zany a dia lazainy amin'ny voalohany indrindra hoe kely indrindra. Raha matoky amin'io kely indrindra io ianao a dia ny vokany a matoky koa ianao amin'ny be. Ao fakazontsika. Raha toy izany izy eo amin'ny 9 dia ahoana ozy izy? Tovy le teo ihany lazainy fa lazainy amin'ny fomba hafa fotsiny. Raha tsy matoky amin'ny mamona tsy marina ianareo dia iza no atoky anareo amin'ny tena harena. Dia raha vatsika le tena atao zany dia inona? Tsy matoky amin'ny mamona tsy marina dia ny vokany tsy azo atokisana koa ianao amin'ilay tena harena. Ao a? Dia fahatelo, ary raha tsy matoky amin'izay an'olona ianareo iza nanome anareo izay anareo. Zany hoe ny atao zany raha ohatra ianao tsy fidèle, alao ataoko amin'izay teny gasy mazava izay izy. Raha tsy fidèle amin'ilay an'olona ianao dia tsisy hanome anao izay tena anao. Zay zany a no ilazany an'ilay izy. Ity zany misy atao kely indrindra dia vokany a be. Tsy marina vokany a tena harena ary an'olona dia vokany a anareo. Raha atambatsika izay dia zao ohatry ny ahoana le harena any an-danitra sy ny harena ity an-tany zay le resantsika. Ny condition zany le atao zany a dia mila fidèle ianao. Inona no mahafidèle anao? Zavatra ray ihany io fa naveriny intelo. Inona avy izy teo le nataontsika mavomavo izay matadidy? Voalohany kely indrindra, faharoa mamona tsy marina ary fahatelo an'olona. Kely indrindra, mamona tsy marina ary an'olona. Mila fidèle amin'io ianao. Dika zany tsy tokony angalarinao io. Inona ny kely indrindra? Inona mamona tsy marina ary inona ny an'olona? Raha miresaka renany eto dia rehefa ataontsika ny safety dia io lay vola. Satria mamona. Ty efa hitantsika teo fa ny atao hoe mamona dia vola. Ao. Fa izy io a kely indrindra amin'ny valeur ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany kay a. Dia ny kely valeur indrindra dia ny vola. Raha Andriamanitra ny resahana. Ka na manana vola ohatran'ny trano ary ianao zany a dia manana zavatra kely indrindra ohatran'ny trano. Kely indrindra. Fa raha izay kely tao ambonin'ny tany. Faharoa, izy io dia tsy marina. Tsy marina foana io. Filazako azy dia ohatr'izao hoe ndao ny antsika e. Jereo ny chantier anankiray, misy mpanamboatra trano anankiray. Dia misy olona amin'ny 5 maraina izy dia efa eo. Tsemboka miasa be, manao inona. Dia misy anankiray a miaraka aminy eo. Tena baiko manenjika makary dia lasa mitady mividy-javatra makary, tena sahirana be. Dia misy anankiray tonga avany, telefonina fotsiny izy. Ahoana, mety ve ato ty a? Ahoana lesy? Rehefa mifarana ny volana vita io trano io, izy mahazo vola betsaka. Le mitelefona fotsiny mahazo vola be indrindra. Dia manaraka izy, le bandy anankiray mivezivezy sy le mibaikobaiko. Iny le atao hoe chef de chantier. Fa izy ny kely vola indrindra, le miasa be sy tsemboka be isan'andro. Rariny ve zany, marina ve sa tsy marina? Fa zany ny fiainana. Mialatsiny raha entrepreneur ny asanao tsy mamely anao fa zany ny fiainana e. Mamona tsy marina ifampitadiavantsika io e. Tsy ny miasa be mahazo vola fa ny telefona. Mba amin'ny telefoniava ihany ho raha te azo vola. Zany io fiainana io. Ary fahatelo dia zao, tsy anao ka io vola io fa an'olona. Meza vato fa fefela be madama tsy nanao an'ity. Asa ho volany aminao fa tiana ty amiko. Manisy 25,000 izy androany. Tiana ty amiko. Dia jereo daholo ny any anatinao aza voaka akory fa aza sehoseho olona fa mahamenatra. Dao tsika ifanamby. Amin'ny herin'ny androany raha mbola any aminao iny vola iny. Ahoana? Iza ny ifanamby amiko? Tsy any aminao tsony iny amin'ny herin'ny androany.
satria tsy anao iny, tsy anao zany iny. Tehirizo any nge iny hitanao anazy na indramotry zalahy iny an'olona io vola de kely indrindra, na manana ohatrin'inona ianao de kely indrindra foana io, na any an-danitra misy an'io, na any amin'ny BNI misy an'io, na any amin'ny BMOI misy an'io, na ohatrany ahoana ny abetsany, na ohatrany ahoana ny abetrany de kely indrindra io. Faharoa tsy marina io, ary fahatelo tsy anao io. Profo ma tsy anao an'io, tsy miaraka aminao io. Mandehanany ianao mandehany tsy miaraka aminao io. Tanapolo ny andehananao any, ay asiana agao fotsifotsy mba tsy hatanapolo azy. Inona indray le anankiray maitsomaitso, raha kely indrindra le ray de inona ny lazainy an'le izy? Be. Ary raha mamona tsy marina le ray de inona ny lazainy an'le maitsomaitso? Tena rena. Ary raha n'olona le anankiray de inona ny ilazana azy? Anareo. Be sy ny tena rena ary anareo. De eto izy nylazainy azy, mbola hiditra amin'ity Lioka 2:20 ity tsika amin'ny ray volana, fa manomboka amin'ny etapany voalohany le tena manahirana anareo iny, le mpanompo tsy mahatoky, le izy efa voaroka de mbola alefany aman'olona ihany le trosa tadidinareo iny, de jereny iny tsika amin'ny ray volana, de verina amin'ity Lioka ity. Hoy aho aminareo, aoka ny mamona tsy marina, ny vola zany, hoentinareo mahazo namana, mba ho raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrakizay anareo rehefa lany zany. Ay le zavatra ara-panahy, le fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana, io lay be, io lay tena arena, ary io atsika, satria any tsika mandrakizay, any foany tsika mandrakizay, io le valim-pitira tianareo, io le valim-piti atsika any an-danitra. Zavatra ara-panahy zany, tsy zavatra vidiana vola zany any an-danitra, fa ara-panahy zany. De io, makany ianao raha ohatra ka le mamona tsy marinao hoentinao mahazo namana, fa tsy angoninao fotsiny, tsy angoninao fotsiny. Zany tsy mampitombona, zavatra ataon'ny zalahy, hoe vola ihany fa apetraka amin'ny banky any an-danitra de mitombo be dia be ony rehefa avy eo. Jerindray tsika ny mbola fitiavam-bola ihany resantsika araka ny mpitoriteny 5. Mpitoriteny 5 andininy 10 ka hatramin'ny 15. Io ny vakiko aloha fa manomboka any amin'ny andininy 7 mihitsy le izy, lava loatra fa hidirantsika izy avy eo, fandehan'ny vola sy fitiavam-bola. Raha mitombo fananana de mitombo koa ny mpihinana azy. Ary inona ny soa azon'ny tompony afa tsy mijery maso azy fotsiny ihany? Mamitory maso mpiasa na oman-kely izy na oman-be, fa ny habe ny fananam-panan-karena kosa tsy ahitany tory. Misy ratsy mandrera-po, hitako ety ambany masoandro de ny arena tehirizin'ny tompony, nefa mampididoza amin'ny tenany. Sady levony zany arena zany noho ny fampiasany azy amin'ny asa ratsy, de miteraka zazalahy izy nefa tsy misy na inona na inona eny tanany. Toy ny voa mitanjaka avy any an-kibony reny de toy izany ny eviny ihany ny verenany. Tsy isy na inona na inona no entin'ny tanany valin'ny fisasarany. Ratsy mandrera-po koa zany, fa tsy misy hafa amin'izay ny eviny ny andehanany, ary inona no azo ny soa azony no ny sasarany ho an'ny rivotra. Ndao tsy ho atsika daholo zavatra azo avy amin'io vola io, sy hoe raha tia vola ianao. Voalohany avy amin'io de zao, ny fitiavam-bola de miteraka fahangejana sy tsy fahamarinana. Miteraka fahangejana sy tsy fahamarinana ny fitiavam-bola, zao lazainy amin'ny andininy 7. Raha hitanao any amin'ny farim-piadidiana iray ny fampahorinany mahantra amin'ny famadihana ny fitsarana sy ny rariny, de aza gaga amin'izany. Fa misy ambony kokoa mibanjina ny ambony, ary mbola misy ambony noho ireo andray aza rehefa avy eo. Nandika zany, afatsika amin'ny teny frantsay izy de azonao kokoa. Si tu vois que dans une province on opprime le pauvre, ampahorinany mahantra zany, on dépouille le droit et la justice, avadika ny fitsarana sy ny fahamarinana ny tsirariny, de aza gaga amin'izany ozy izy car une personne au placé protège une personnage au placé. Ka tsy zany hoe zavatra misy amin'izao fotoana izao, fa mpiaro zalahy ao ambony ao, de zany mahatonga ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana rehetra eto ambonin'ny tany. Et il en est encore de plus haut placé que,
mbola misy deba kokoa ambadika eo fa iny deby tsy tratra mihitsy fa le aty foana ny tratra tsy mbola nahita mihitsy ny ianao tena le mpanokidina pinina sinina fa le bandikely miasa reny ihany ny tratra ohatr'izay noho ny fitiavam-bola zany dia tsy fahamarinana mitranga faharoa ny vola io tsy mitondra fahafahapo zany io tsy misy olona afa-po amin'ny vola fa ohatra misotro rano sira ny misotro vola izay tia vola dia tsy ho voky vola ary zany lazainy olona elahy tsy anakarena mihitsy alahy ry faly raha zany toetsainy lahy fa ny mpanan-karena tsy maintsy mitady foana tsy mety voky zany zay fatra-piti arena be dia tsy ho voky ny fitomboka-renany zava-poana koa zany zava-poana zany tsisy vokiny io zany tsy mety mijanona zany io fatelo tsy azo tehirizina io arena io tsy azonao tehirizina zany io raha mitombo ny fananana dia mitombo koa mpihinana azy zany ho io le lazaiko anareo rehefa manan-karena anao be namana fa hinana an'le anao fotsiny natokavandreo fa rehefa lany iny jereo le zanakadala araka filazantsika azy jereo le zanakadala nanao ny anina rehetra tamin'ny namana izy le rirery ingeny ny andro-kisoa fa sao dia zainao izy sy namana ny andro-kisoa teo tsisy namanao miandro-kisoa miaraka aminao zany eo lasa ry zalampitsika efa lany ny arenao inona ny soa azon'ny tompony afa-tsy mijery maso fotsiny ihany mijery fotsiny io fa ho an'ny zalahy le izy ho any lesy vola fitady aina fanary afapoinona tena fa efatra tsy mampahita tory io zay tsy mila mampalahelo le akabandy akama fa loatsy tenenina mamy mitory-maso mpiasa na omakely izy na omambe fa ny be mifanana mmpanan-karena kosa tsy ahitany tory sao dia lasa indray le ary sao dia misy maka indray le ary sao dia mahay le trano ary sao dia zao le ary sao dia fadimy tsy azo eteherana isa tsy azo tehirizina tsy azo eteherana ny arena misy ratsy mandrera-po hitako ety ambany masoandro dia arena tehiriziny tompony nefa mampidi-dozany tenany satria tena mety ho tafihan'ny zalahy miaraka amin'ny basy ianao sao dia verinao hoe dorana le basy tehiry dia tsisy tsony mbola misy be deaibe any sady levony zany areny zany no mifampiasany azy amin'ny asa ratsy sao dia ianao dia mieritrehitra hoe mpanan-karena be ianao dia vao miteraka dia tonga dia bandikely manao blouson cuir no voaka avany azafady tompoko tovy amin'ilay zanaka mahantra ihany mitanjaka io mivoaka eo teraka zazalahy izy nefa tsisy ninona inona eny tanany nanatery ianao hoe mba nitondra portable le zaza avy any ekibo tsisy zafady tompoko ary io tsy azo entina manaraka rehefa maty ianao tsy mitondra ninina toy ny voa mitanjaka avy tany ekibondreniny dia toy izay ny eviny ihany ny verenany tsisy na inona hoentin'ny tanany ho valin'ny fisasarany tsisy gan fotsisy ratsy mandrera-po koa zany fa tsy misy hafa amin'ny eviny ny andehanany ary inona ny soa azo noho ny sasarany noho ny rivotra sady laniny ao amin'ny maizina ny andro rehetra ary feno fahasosorana sy mararirary anaty izy sady manao folentika azany ny mpanan-kareny reny fahasosorana mararirary anaty izy zaka mahita anao feno folentika manao folentika fa fito farany ahoana zany io vola io satria ilaina ho ale izy sao milaza indray nareo mieritreritra tena tsy mila vola ntsony zany ilaina izy fa rehefa izy miampy fahatahorana an'Andriamanitra zay vao mety ny andiny fa 17 indro efa hitako zay sosy zay tsara dia mihina sy misotro ary mifaly amin'ny fisasarana rehetra zay isasarany olona ety ambany masoandro mandritra ny andro vitsy omen'Andriamanitra azy iainana fa izay ny anjarany ary zao koa ho an'ny olona rehetra zay omen'Andriamanitra vola man-karena sady omeny fahefana hinanany azy sy azahoany anjarany ary fahiliany amin'ny fisasarany dia fanomezan'Andriamanitra zany azonareo le fisasaran'Andriamanitra za zany zany tsisy milaza mihitsy hoe tsy mamely mpanan-karena hoe aza manan-karena fitiavam-bola ny resantsika fa tsy mpanan-karena akory dia eto zany izy milaza hoe zany zavatra zany ozy izy dia omen'Andriamanitra
Zany zavatra zany izy fanomezan'Andriamanitra. Fa tsy atsiary loatra andro iainana izy satria fafinaretana ny amenon'Andriamanitra ny fony. Satria olona reconnaissant, mahay mankasitraka an'Andriamanitra ty olona ty, matahotra an'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra izy amin'ny zavatra rehetra ataony. Dia zay ny sosy tsara ety ambany masoandro. Zay nanananao dia ifalianao. Mifaly amin'ny fisasarana rehetra izay isasaran'ny olona ety ambany masoandro. Zay ny ilaina an'io vola io. Fa raha mbola io noho izay tsy tiavanao dia tsy avitra ianao. Timoty voalohany, eto zany milaza hoe misy mpanankarena ny kristianina tompoko. Timoty voalohany 1:7-7 anaro ny mpanankarena amin'izao fiainana ankehitriny zao io. Satria misy zany eo am-piangonana. Saingy izao ny ananarana azy, tsy avinavina na atoky arena miovaova, fa atoky an'Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika. Hitanareo mitovy amin'ilay teo mihitsy, mba hifalitsika. Aoka anao soa izy ireo mba anakarena amin'ny asa tsara, ary mazoto manome sy miantra, dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro avy izy mba hazony ny tena fiainana. Zavatra telo ny ananarana ny mpanankarena. Voalohany, aza mizesta. Satria tsy avy aminao io. Na ny asa mafy ohatrin'inona ary ianao tsy avy aminao io. Mamoana tsy marina foana io, aza mizesta. Faharoa, aza matoky an'io harena io. Hoe io mamonjy ianao, tsy mahavonjy ianao zany io. Efa hitantsika teo izy, aza matoky an'io. Ary fahatelo, manaova soa. Io. Manaova soa. Mba anakarena amin'ny asa tsara dia mazoto manome sy miantra. Zay ny fananana-mpanankarena, aza mizesta, aza matoky harena, ary meo ny afo io. Amin'ny ray volantsika mijeren'izay kokoa. Andao hiverenantsika inavo le lazainy ino moa mpitoroteny 5 teo momba ny fitiavan-karena. Voalohany, fitiavan-karena dia miteraka fangejana sy tsy fahamarinana. Faharoa, tsy mitondra fahafahampo zany io. Fahatelo, tsy azo tehirizina io vola io. Fahaefatra, tsy mampahita tory io. Fahadimy, tsy azo enteherana ny vola. Fahaenina, tsy manaraka anao zany io. Jany nety lasa ny afo io raha vao maty ianao. Ary fahafito farany, ny vola miampy ny fahatahorana an'Andriamanitra ihany no tena izy. Okay. Alohan'ny hidirantsika amin'ny tapany farany amin'ny ty famelabelaran'ny ty dia jery kely amaky kely ny Timoty voalohany 1:7-7. Timoty voalohany 1:7-7. Ireo zavatra ireo no ampianaro sy aporisi ozy izy. Teny ny zavatra resahany teo aloha zany ny resaka fampianarana maro ny Paoly. Fanomboka zao indray izy dia miteny hoe raha misy manao fampianarana hafa, le fampianaran-diso zany tsy ohatran'ilay nolazainy teo, ka tsy manaiky ny teny tsy misy tomika nambaran'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana mifanaraka amin'ny fivavahantsika, dia mihebohebo foana ary tsy mahalala na inona na inona, fa adala ny fiadian-kevitra sy fiadian-teny. Vokatra izany fialonana, fifandirana, fanevatevana, ahiahy ratsy ary fanoherana tsy misy farany eo amin'ny olona ratsy fanahy, sady efa tsy mahalala ny afatra maro-potitra izy tsony. Ao hoe raha antsika mamaky ny toeny isa 2-3. Misy olona koatra zany. Raha ny tenitsika zany hoe vola miampy fahatahorana an'Andriamanitra ny okea, dia misy olona mihevitra fa ny fivavahana dia atao filan-karena fotsiny ohatr'izao zany. Ny anankiray ngezabe indrindra dia ny prosperité aloha zany efa hitantsika ireny fivavahany ireny. Manaova an'izao ny ataovy an'izao dia raisy Jesosy dia lasa mpanankarena ianao sy lasa inona. Io zany, io. Efa hita amin'ny Paoly zany tany amin'ny Timoty voalohany 1:9. Fa faharoa, vavaka ianao dia le zavatra efa fantatr'Andriamanitra ihany ny angatahanao, fa le tena hiarena tsy angatahanao. Aiza no hoanin'Andriamanitra, ta io izay amin'ny sotronay, ta io izay amin'ny akanjonay, ta io izay amin'ny tranonay, ta io izay amin'ny fiaranay. Efa fantatr'Andriamanitra nefa tokony ho anao zany e. Fa le ara-panahy, fanjakany sy famarinana ny tokony angatahanao aminy. Zany ny atao hoe manao fivavahana ho filan-karena. Dia fahatelo moa, tolotrasa ho an'izay afaka baka teo.
danal ty manao faculté de théologie dia manaova pastera fa any tena misy vola zao tsy zany indrindra ianao raha mahazo poste ty amin'ny ville tena assuré ny 4-4 raha ny trano ny vacances sy ny rehetrarehetra dia be dia be ny olona efa tsy nahita asa taty sy taroa dia mandeha manao pastera every fa ny fivavahana dia atao filankarena tsy tompoko tsy zany eo verenantsika le rahalahy nampianatra tary tombo ve zany ny sady pino ny manam-bola be tena ohatra mba tombo satria tsika tena hoe tsy ratsy manan-karena ianao zany sady manana rena ara-panahy rehetra any an-danitra fa mbola manana ny arena eto amboniny tany ihany koa milay zany zany ngamba ny olona manana tombo indrindra eto ambonin'ny tany ahoana zany sa tsy zany ty tsy midina mihitsy ty zavatra lazaiko ty moto voalohany toko 4:9 ka hatramin'ny 10 raha tsy baiboly fanitriana 4 baibolinao fa le baiboly tsotra dia mangataka anankiray amaky an'io dia lazaiko anao tonga dia ampomaniko tsy fantatro izay amaky azy fa tsy mbola diso mihitsy rehefa mamaky olona an'io meo an'le micro ingera misy micro andry zalahy dia zay mba hamaky volontaire anankiray ty moto voalohany toko 4:9 ihany vakianao fa zaho mamaky azy avy eo iza termo tsisy mahay mamaky teny venareo aty aloha aty aloha meko ary mety tsy matoto fa ny aminy fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra homban'ny fianinana zafady amitsotranao namaky fa tsy mbola diso tsy maintsy miankanakana foana ny olona rehetra mamaky an'io tsisy mahay mamaky an'io mihitsy na ray ary tsy mety diso mihitsy zafady tsy mamely anao fa tsy anao rery ny tratra foana zay olona mamaky an'io satria zavatra anankiray faran'izay tsy haitsika olombelona io tsy haitsika io raha vakiko am'ty zany ho amin'ny mahatsara an'le baiboly fanitsiana 4 dia zao no lazainy fa misy te zany tsika raha mieritreritra hoe manana tombony kosa rangasa sady manan-karena any an-danitra manan-karena ety an-tany dia zao no lazainy Paoly fa misy tombontsoa lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra raha mahay mianina amin'izay ananana homban'ny fianinana ny vakin'le izy teo fa tsisy mahay mamaky an'io satria tsy haitsika io zavatra tsy fantatsika kristianina io mahay mianina amin'izay ananana fa misy tombontsoa lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra raha mahay mianina amin'izay ananana fa tsy nitondrana inona na inona amin'izao tontolo izao isika sady hita fa tsy hatondrana inona na inona rehefa miala fa raha manan-kanina sy fitafiantsika dia aoka ianina amin'izany mitovy amin'le efa voalazan'ny anina teo ihany io mpitory-teny toko 5 fa izay tanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy mifandrika ary filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra ka ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be ndao ara-jerentsika ny fitiavam-bola io izy nylazainy teo hoe fototry ny ratsy rehetra tsy io rery satria tsisy article izy amin'ny teny grika donc noho izany tsy hoe larasinina fa tsy io rery fa nytoeany rehetra maninona ny mahafototry ny ratsy rehetra ny fitiavam-bola satria mampialanao amin'Andriamanitra izy araka voalaza teo rehefa tia mamony ianao tsy afaka mitia an'Andriamanitra na ny ray tianao na ny ray alanao fa raha vao tia vola ianao tsy afaka tia an'Andriamanitra ianao zany mampialanao amin'Andriamanitra io fa zao vao te hanan-karena fotsiny ianao tsy mbola mpanan-karena akory fa vao te hanan-karena zaza mba te hanan-karena dia reto miandry ianao gravy mahafototry ny ratsy rehetra azy reto miandry ianao le vakitsika teo voalohany latsaka amin'ny fakapanahy ianao inona ny dikan'izany latsaka amin'ny fakapanahy zany
ataoko an'io mihitsy le izy tsy maintsy mitady fika ianao azahoana anazy, na io ataonao mikolokolo, na io manao biziny ianao, na io manao inona ianao, na io manao inona ianao, fa tsy maintsy mitady. Tetika ozy izy nareo fa fika mihitsy lazaiko azy satria fika ohatr'izay mihitsy le izy azahoana azy. Tonga dia latsaka ao anaty fakapana avy etrany ianao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, vo te hanakarena fotsiny. Faharoa, latsaka anatinina kosa izy teo, fakapana sy fandrika maro, latsaka anaty fandrika. Dikan'izany fandrika zany dia zao, tsy hitanao izy ety amin'ny voalohany fa raha vao tafiditra ao ianao dia tsy afa miala tsony io. Raha vao tafiditra ao ianao dia tsy afavoaka, izay mahafandrika azy. Dia lasa amin'izay ianao manao an'iny foana ny arahanao amin'ny fiainanao, iny foana. Fa na ianao mpanompon'Andriamanitra ohatrin'inona azy, fa te hanakarena dia adinonao io tompo io, adinonao io. Na ty fiangonana ohatrin'inona ianao, adinonao io fiangonana io. Ty asan'ny tompo ohatran'inona ianao dia adinonao io asan'ny tompo io, satria ianao te hanakarena. Fa ianao mieritreritra hoe rehefa mahazo dia omeko Andriamanitra, azafady tsy mila zany Andriamanitra. Ianao zao ny tadiava fa tsy hoe rehefa mahazo ao omeko Andriamanitra, fa ianao tsy tafaverina any raha tsy mibebaka. Latsaka anaty fandrika. Dia inona koa izy? Latsaka anaty inona koa? Dia misy zany sady tsy mandray notiny, tsy mijery baiboly, ny tsy matadidy an'ilay vakiana teo. Dia inona fotsiny arany atao eto? Latsaka anaty filana maro. Tonga dia misy filana be dia be avy hatrany. Za raha vao mahazo an'io dia vidy izao, vidy izao, vidy izao. Fa jerena tsy mety mipoaka mihitsy le biziny. Tianao vidiana sy ho azo daholo zao zavatra rehetrarehetra izao. Fa tsy izay ihany, tsy filana maro ihany, fa filana maninona kosa izy? Reo le izy zany latsaka fakapana, latsaka fandrika, latsaka filana maro. Alohan'ny mandratra aloha mbola tsisy antony, tsisy dikany, stupide. Filana stupide, zavatra tsy voatery, tsy voatery ilaina akory le izy. Velona foana ianao hatramin'izay tsisy an'io. Zao ohatrany hoe tena raha tsy azoko io tsy mety e. Nefa hatramin'izay ianao velona ihany tsy nisy an'io. Tsy stupide. Dia latsaka anatinina kosa izy? Filana mandratra. Fa maninona mandratra? Satria tsy mahatsoa anao io zavatra tsy riritinao io. Tsy mahasoa anao mihitsy ny mahazo an'io. Ao hitanao izy rehefa avy eo. Zany zavatra rehetra zany lazaina. Vao te hanakarena ianao latsaka amin'ny fakapana sy ny fandrika ary filana maro tsy misy antony izay mandratra. Dia ny tena loza ara dia zao. Tsy latsaka fotsiny ianao fa milentika ianao farany. Milentika amin'ny faharinganana. Ringana ny farahanao. Vao te hanakarena, Tesalonianina voalohany 5:5-7. Raha misy olona milaza hoe miandana sy mandry fehizay, hoe ifa nahazo ny zavatra rehetra amin'izay, dia anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny farary vehivavy raha miteraka, dia tsy afa mandositra mihitsy izy. Tsy afaka, satria milentika any. Le texte fotsiny nefa vakitsika io e. Dia milentika aiza koa? Milentika ao amin'ny fahaverezana. Hoe mikibon'ny Andriamanina. Io ny atao izay avoky an'io fotsiny tadiavina isan'andro. Fahamenarana ny voninahiny. Tsy misaina fa tsy zavatra ny tany izy. Zany ny olona tsy misaina fa tsy zavatra ny tany. Dia io fahaverezana. Tao verenantsika ary. Ny olona te hanakarena ina avy miandry azy. Voalohany, latsaka anatinina izy? Latsaka anaty fakapana izy. Faharoa, latsaka amin'ny fandrika. Fahatelo, latsaka amin'ny filana maro. Fahaefatra, latsaka amin'ny filana tsisy antony akory, tsy voatery ilaina. Fahadimy, latsaka amin'ny filana mandratra, tsy mahasoa azy akory iny avy eo. Fahenina, tsy latsaka tsova efa nilentika amin'izay izy ary faharinganana. Fahafito farany, lentika amin'ny fahaverezana. Zany ny olona te hanakarena. Gravy asa raha mba efa mivakitsika tsara io teny io, fa zany lazaina.
dia raha tia vola indray ianao dia inona miandrenao le vakitsika teo ihany ny verenantsika eto a tsy afaka itian'Andriamanitra tsika ozizitsika teo tsy afaka nitian'Andriamanitra mihitsy tsika araka Luka 4:11 andininy 7:12 ka hatramin'ny 5:12 verenantsika le Luka 4:11 teo fa tohizatsika izy ozizy tsy misy mahay manompotompo roa fa ndray ho alany ary ndray ho tiany ary ndray hombany dia ndray amavony tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianao raha vao tia vola ianao dia tsy maintsy mankahala an'Andriamanitra dia inany toyany ary reo fariseo izay fatra-pitia vola raha nandrehan'izany rehetra izany dia nanesony Jesosy hoe selany tsy mila vola any dia hoy Jesosy taminy mpanamary teny ao anatrehan'ny olonareo nefa Andriamanitra mahafantatra amin'ny fonareo dia jereo amin'izay ingely lazainy teo izy efa niteny tetsy ambony hoe kely indrindra izany mamona tsy marina izany tsy anareo izany fa an'olona fihinana indray ny lazaina azy eto izay zavatra heverin'ny olona ao ambony dia fahavetavetany ao anatrehan'Andriamanitra ny olona tia vola dia inona ny heveriny ao ambony vola fa inona ny izy ao anatrehan'Andriamanitra fahavetavetany ao anatrehan'Andriamanitra fa mba avakianao ve izany fa izany vokatra io fitiavam-bola io tsy afaka nitian'Andriamanitra ianao ary tena fahavetavetany izany fa alahelo foana no entin'ny fitiavam-bola io fa fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra fa izay fatra-pikatsaka izany ozy izy a dia efa nanindrona voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be dia mpitoroteny 5 efa nitenen'izany ratsy mandrera-po koa izany ka tsy misy hafa amin'ny eviny ny andehanana inona ny soazony amin'ny sasarany ho an'ny rivotra sady laniny ho amin'ny maizina ny andro rehetra feny fahasosorana sy mararirary anaty izy sady manao folentika izany vokatry ny fitiavam-bola alahelo dia ny marika 10:20 le tovolahy-panan-karena jereo nge ny zavatra nitranga taminy ary Jesosy nijery azy dia tia azy ka niteny taminy hoe disy zavatra ray loha ianao andana midio izay rehetra anananao ka omeo ny mahantra dia anana rakitra ny an-danitra ianao ary avy anaraka dia nanjombona tery ny tarehany no izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana arena be tia arena tia vola dia alahelo foana nefa arahana tsy mitondra fifaliana ho anao izany ny vola tsy mitondra fafinaretana hoy fa fifaliana non ahoana amin'izay izany ny anoherana ny fitiavam-bola